I celebrate you, Yahushua, because you loved me and saved me. You gave your life to redeem me. So I praise you, Yahushua. Great is your grace, Yahushua, and I will know you, Yahushua. Forever I will worship you, hold me tightly so that we not leave you. Great is your grace, Yahushua, and I will know you, Yahushua. Forever I will worship you, hold me tightly so that we not leave you. For you search for salvation and is an eternal life. Lord, Yahushua, the passage way will lead you to heaven or heaven. Great is your grace, Yahushua, and I will know you, Yahushua. Forever I will worship you, hold me tightly so that we not leave you. Great is your grace, Yahushua, and I will know you, Yahushua. Forever I will worship you, hold me tightly so that we not leave you. Soa miaraka amin'ny Yahushua io la tsy faliava ty miaraka aminy jusqu'en farany ampisantsany avao Yahushua io fa mahery io ro tena mpamoty manafaka vaota. Ela zay fa niavy ndraiky niano ifalianay andro iray zay manandanja fideranany Yahushua. Ela zay fa niavy ndraiky niano ifalianay andro iray zay manandanja fideranany Yahushua. Todzika fa tsy impoly zaho nahita ty mpamonjy Yahushua ro tena tsara fa manafafahotana.
jesosy zao ianao fa io mamono anao inampitokotoko sy nampanota olo ty raha ataony tsy mety tihadrana ny mandreky amotikolo avao ty raha andohany aho jesosy zao ianao fa io mamono anao inampitokotoko sy nampanota olo ty raha ataony tsy mety tihadrana ny mandreky amitakolo avao ty raha andohany aho misaina lambo velo famandiny anao ty militsany dimpanota sy nandrambifanavota mibebany avy malaky tsisy fanavota tiany yaho savorolala fanafafahotana jesosy zao ialao fa io mamono anao fa mampitokotoko sy mampanota olo ty raha ataony tsy mety tiadalany mandreky amotikolo avao ty raha andohany aho jesosy zao ialao fa io mamono anao fa mampitokotoko sy mampanota olo ty raha ataony tsy mety tiadalany mandreky amotikolo avao ty raha andohany aho la iha teo velo tsy maintsy mialao fa lambo teo velo toizo lalanao fa famarina zao tsy raha maro fa iahosoana izay tsy azo afangaro afe zao tsy belebele ka hangatakanjo efa mbotsy pare fa natoroanao ty lara iala fa iaho soaro mpanafam-pahota ka zay nintao tsy vitavita fa iaro tandre mbo misaisa fa anteniny marina andeo any apita ikaroka amizay fe tsy haisa zao ialao fa io mamono anao inampitokotoko sy nampanota olo ty raha ataony tsy mety tihadralany mandreky amotikolo avao ty raha andohany aho jesosy zao ialao fa io mamono anao fa mampitokotoko sy mampanota olo ty raha ataony tsy mety tihadralany mandreky amotikolo avao ty raha andohany aho manatona na osoana ila ty hazo ty fandeha fa ifara matisa farana madagasikara totsy no tande sy filianjala fifalia amin'ny osoato zao say eo porifonamy tizigny amizao fifaliana izao la eo e alefaso e marinao eka fifalia mitozisika amy lanitsy lantany io e nana bene toinga fifalia tsy azo amy tambaiambaia sady tsy hitanao mbao fifalia vongatsy ny vomeny ao soala e amin'ny alala fanay masina zay mirotsatrotsaka falia zao miaraka amin'ny aosoaio miamafana bora toy izy kampara re tsy hitanao mbao fifalia zao la zao fiderana ny aosoa io zao la Yawo shwara kena Asuna pahamute Angara tena tara Si asuna ufai Anara nyawusha Asuna pamela Fetbeka masa Isurna miara mtinzaka Anara nyawusha Asuna pamela Fetbeka masa Isurna miara mtinzaka Bakam lunch, Zabetota, Babakam Nayan.
mafana ambasador mitarita kati marsa waviksi huwe kati marsa waviksi huwe nare uchavi sairu tabe nare uchavi sairu tabe feti bakam lunch feti bakam lunch bakam lunch feti bakam lunch bakam lunch feti bakam lunch jawo shuwaru mapipa bishurna miaram cinzake bishurna miaram cinzake miawo shwa feti be kat marsa avem tushun famzen yawo shuwaru again. Swami organize raranya wosho arenge hinai sajiana hazuana ifiena na mandakiza bishurna zola niyaram feti niyaram palmi dance misfia paranisa na hazanya wosho niyaram feti niyaram palmi dance misfia paranisa na hazanya wosho pompecho kom lunch pompecho kom lunch pompecho kom lunch pompecho kom lunch Sergia Elia staci sakstara sur 7 miliard ambassador ne woshura istiru pitarinda sati panala anai amne woshua atagura nishata ya woshua pantaka sikatimishi miala eti tui mafana ambassador mitarina kati marsa waviti huwe kati marsa waviti huwe nare uchavi sairu tabe nare uchavi sairu tabe feti bakam lunch feti bakam lunch feti bakam lunch feti bakam lunch jawo shuwaru mapipa bishurna miaram cinzake bishurna miaram cinzake miawo shwa feti be kat marsa avem tushun famzen yawo shuwaru again bishurna miaram cinzake bishurna miaram cinzake miawo shwa feti be kat marsa avem tushun famzen yawo shuwaru again. Hey! 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 Bishurna miara cinzake lahi feti kat marsa akalazana ny anarany ao soa tonga vayaby anegny zay tsy tonga amin'io tsy misy fety mandilaky zao ke atiany afa avao ty amin'ny ao soa fety samboaromboare Via burla hey fety ny afapaotana io fety malaza eratany fa misy ray zay tena mipakany an-danitrany taty ray zay mbola maro no tsy mahalaly
fety malaza fanondevolony mankaly ilay katy marse fety mafinaritre ny fety ny katy marse fety tena tsiaritre nanaranao eo sa na feninatry zay na mpafatarinao ay tafaverinà indray ilay katy marse fety mafinaritre ny fety ny katy marse fety tena tsiaritre fa ankalazaina isa taone fety lehibe sady ny rehetra ny tafaone ny anaranao zina fenina nefa fantatra e ka mizao ny devolona nafina le taofay e ilay katy marse fety mafinaritre ny fety ny katy marse fety tena tsiaritre ny anaranao eo sa na feninatry zay na mpafatarinao ay tafaverinà indray ilay katy marse fety mafinaritre ny fety ny katy marse fety tena tsiaritre katy marsa daty ankalazana niverena ny anaramasiny zanak'Andriamanitra yao soa we ny anaranao eo soa no tena ankalazainy fanarana mavonty sady tsy ajovaine ianao iao soano mena mvoninahitry fetinao no ankalazaina ny katy marse ilay katy marse fety mafinaritre ny fety ny katy marse fety tena tsiaritre ny anaranao eo sa na feninatry zay na mpafatarinao ay tafaverinà indray ilay katy marse fety mafinaritre ny fety ny katy marse fety tena tsiaritre Samsria School, école d'expression française et anglaise. Nous sommes ouverts pour accueillir des élèves de la TPS jusqu'en terminale, série L, S, OS, A, C et D. Are looking for a school where a child can learn, grow, and prepare for a bright future? Welcome to Samsria School, a modern bilingual school dedicated to excellence in education from nursery to grade 12. At Samsria School, we believe that every child has unique talents and abilities. Our mission is to help students develop their knowledge, skills, confidence, and character in a safe and supportive environment. Good morning, everyone. Today we have two new friends. Come in, Nikhayan. Come in, Tiveri. Introduce yourself. Good morning, everyone. My name is Tiveri. I live at Antoinette Bay. I'm 7 years old. Our qualified and dedicated teachers provide high-quality instruction and personalized support to help every student succeed. We focus not only on academic excellence, but also on discipline, responsibility, creativity, and respect. Regarde-le, je colle Sanko. Moi, je colle Marine. From our youngest learners in nursery to students preparing for important examination in grade 12, we provide a complete educational journey designed to help every student reach their full potential. At Samsria School, education is more than learning lessons. It is about building future leaders, innovators, and responsible citizens who can contribute positively to society. Le cours devient fascinant en utilisant des images et des vidéos. Cela casse la monotonie, ce qui rend concret ce qui est abstrait. Et cela crée de l'émotion, ce qui facilite la mémorisation. Nous utilisons les grands bouts pour comprendre la leçon.
Nous procédons à une séance de cas par cas avant chaque évaluation. Maman va assister à un cours de physique. Le montage électrique peut être simulé avec un logiciel. Apprendre, lire, grandir. Notre bibliothèque, c'est votre réussite. La connaissance commence ici. Une bibliothèque avec un encadrement nous mène à l'excellence. Nous disposons aussi d'une salle d'informatique. Pour moi, particulièrement, je peux comprendre la logique en algorithme et programmation, pas seulement les boutons. L'informatique chez Samsria School, c'est l'occasion de développer le sens de la créativité. Les compétences pour concrétiser les projets peuvent être calmement améliorées. To make school life easier for families, Samsria School also provides a reliable school bus service, ensuring safe and comfortable transportation for students. We also have a canteen service where students can enjoy meals and refreshments during the school day in a clean and friendly environment. L'école organise des journées récréatives pour se détendre et se divertir. Samsria School, learning today, leading tomorrow. Join us today and start building a brighter future with Samsria School. Pendant des années successives, l'école a toujours obtenu des résultats satisfaisants. Confiez-nous l'éducation de votre enfant, son avenir sera assuré. Entrust us with the education of your child, his future will be assured. Inscrivez votre enfant à Samsria School, Internet Pays Vague, route Serpent d'Or, à 200 mètres de l'Amazon. Rentrée septembre 2026, place limitée. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 034 78 868 33.
ufaliko amin'ny fankatoavana ny teninao ufaliko amin'ny fitiavana ufaliko amin'ny marina sy famasinana Samia mandeha amin'ny lalately azo antoka tsy ovety yala on lalana migodana misy fandriky ny satana samia mandeha amin'ny lalately azo antoka tsy ovety yala on lalana migodana misy fandriky ny satana atio 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 ati mande taingina VSC taingina VSC Fandumandumbaka, 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 Fandumandumbaka. Isin pitar tafika, Elia Zedia, pitar kasadi pananata, isin miambuna nifana. Misin pitar tafika Elia Zedia pitari kasadi pananata izi no miambina nifana atio 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 ati mande taingina VSC taingina VSC fandumandumbaka 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 surata fazamba mitsuratsuraka hery fitiavana famasinana imbavahady zay idirana jereo tsara ny soratra fazamba mitsuratsuraka hery fitiavana famasinana imbavahady zay idirana atio 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 ati mande taingina VSC taingina VSC Fandumandumbaka, 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 Fandumandumbaka. Atio, 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 taingina VSC, taingina VSC, atio, atio, taingina VSC, atio.
maniera così miato, fai te c'è fino a fonde, e un cacchi no wow, la firitona, fanno una così fonda, fa tu che c'è ne c'ande, le teni no mamme, how shall non tico, how shall si agico, they not take on the wind, how shall fa sambarako, how shall they not feel me go, si sente caro con the wind, te not tico, how shall non tico, how shall si agico, they not take on the wind, how shall fa sambarako, how shall they not feel me go, si sente caro con the wind, te not tico. Stati con ci minnicia, l'uomo non si vucicia, mi puoi che c'hanne, il lettini non mamme, camaggio una alina, mi siamo dena samba ciao, feno non ne ha giù piena co, ciao scioia non lo iena co, ciao scioia non tico, ciao scioia agico, dena ti chiamo winde, ciao scioia fa sambara co, ciao scioia dena feno co, si sente calo con lo winde, te non tico, ciao scioia non tico, ciao scioia agico, dena ti chiamo winde, ciao scioia fa sambara co, ciao scioia dena feno co, si sente calo con lo winde, te non tico. Rammi fumare in sommi le notti come in un angio penna che no, la salama non mangiare, mi sembra so fare falle, da urina si mise, feno non so mi ziche, io lascio a malalaco. Rammi fumare in sommi le notti come in un angio penna che no, la salama non mangiare, mi sembra so fare falle, da urina si mise, feno non so mi ziche, io lascio a malalaco, te ne tiaco, oh yeah, te ne tiaco, I know you, Yahushua. Anilano tuku numba matara Anilano nume senkina ni fiana ku Yano yanuti ameno amyandri yanaku Anilano rirai Nilano nuti kwisiai Anilano tuku numba matara Anilano nume
sankina ny fiainako ianao iano ty ameno amin'ny andro ianako Ilambe ngakanakanangkana malalaki dia batasa dipisuh dia masa. Dia pernah melakukan sama satu pisuh dia masa. Wanita itu kita bukan masalah lain. Dalam masalah itu, parahnya kemana betul ini diperlukan itu, ada info berhubungan parah dengan pula bagaimana saksikan itu. Before ini dibiarkan evaluasi dan fadisiana anti-firenity juga betul. Teori yang namanya sahabat itu kau itu no babu firin aja. Jesu lema dari sanksi Kristus sama ramadhan kalian mencintris. Saat wahyu, yang itu kalau nak babu sama Israel. Dia katanya nyan untuk na mesin sampai dia tanya misal ko. Sariwa Assyrian. Tadi kalau mesej sampai ke dia babu sampai Israel cium besar. Sedikit fana tadi wilayah Usman besar. Yang menukatan misim fana apapun sama Israel. Fakir besar itu tidak sahabat misim mulawah bindai. Ni sahabat misim mulawah misalnya yang las fakir lupa Israel yang tena fight aterakan izy ary zany sasady tena wafy ary tena mery ny Israely any araka ny voalaza ao amin'ny boky Zakaria toko fahaefatra ambin'ny folo Zakaria 14 manomboka voalohany ka hatramin'ny faharoa Zakaria 14 elo misy andro miavah wafy ka ny babo ao aminao dia ho zaraina ny afovoanao zany hoe ifampizarana zany ny babo ao Israel amin'izao fotoana zao ho baboana zany ny Israely any ary izay fanababoana andeha aminazy zay io no mamay ny Israely any azotsika teny zao ka mahatonga azy mifikitra mafy amin'ny Amerikanina satria ny Amerikanina no nahazo teny tamin'ny dada Yavana dia zareo SDN sy efa miala-dono ny SDN dia toe Société des Nations miatevetivety aloha dia aveo manena reo misy ny fahavoazana nameriny Israely any tany aloha efa misy babobabo reny zany dia rehefa aveo nefa mivoaka ny didy dada Yavana Jeremia 31:10 hoe avy reno amin'ny tany no Israely anareo araka teny Jeremia taminany dia niverina tao amin'ny tany tokoa Jiosy efa ilaleo dao zay tamin'ny taona plus 1822 ary ny namerina zareo tao amin'ny taniny dia ny firenena mikambana izay natao hoe Société des Nations ny anarany tamin'izany fotoana zany fa tsy hoe ONU zotsika ny teny zao le ONU dia Organisation des Nations Unies ao ka rehefa naverina tamin'ny tany ny Jiosy
dia mitsangana ny SDN niaro zareo lasa otamina moa kategorina ty ohatra hoe fitiavana métropolitane zany fandorana tamin'izany dia ny amerikanina ny frantsay ny anglisy ny espagnol reo presque firenena miara-dia amin'ny amerikanina dia firenena européane reo zany miaro anazy satria oria nefa ny niala reo noho ny amin'ny teny efa nanetaka amin'ity fanjakana masina ity efa niala reo ary ankehitriny efa lasa tsisy mety miaro israelianina ntsony afatsy ny amerikanina profon'izany rehefa niady tamin'ny iranianina ny amerikanina farany teo satria niantona tonga ny amerikana niady tamin'ny iranianina teo dia ho fiarovana ihany ny israelianina satria matahotra ny iranianina ny israelianina dia voatery mifisotra mafy amin'ny herin'ny amerikanina izy fantatsy ndraindrendrany eo fa zaka niady ny iranianina sy ny amerikanina teo dia fiarovana ny israelianina fotsiny dia zay natonga hoe tsy nety niaraka tamin'zareo européanina dia ny frantsay ny anglisy ny italien tsisy nety niaraka taminy zay nanotehitra dolary zany zay sazy zany dia dika fa efa manomboka miataka amin'ny amerikanina rehetra rehetra eny fa ny amerikana koa zany miataka amin'ny israelianina aty ve zay neniko teo zay manarasorata atreo anio sady manolotrana fa veriko am'izay hoe lay amerikanina zany no lasa miaro ny israelianina ary ny amerikanina dia arahany miaraka amin'ny amerikanina ny frantsay ny anglisy ny espagnol ny italiana zay hoe ary européana reo mpanara-biazy daholo reo saingy efa miataka amin'izany fiarovana ny israelianina zany daholo rehetra rehetra fa ny amerikanina sisy oa inona mahatonga an'izay satria miata ny teny Jeremia mpaminany hoe ambeno reo koa ny miambina ny israelianina amin'izao tsika miteny zao dia ny amerikanina sisy ny olona mamotsy rehefa naverina tokoa tao amin'ny tany ny israelianina tamin'ny taona plus 1922 dia vaky ny ady nifandona tamin'ny arabo ny israelianina karaha izy nifandona ny arabo firenena tsisy nino ampianatanany dia voatery tsy maintsy nalovana izy hitanareo amin'izany hoe tena baiky ny aremanty abrahama aloha hoe nity mandeha n'ity planeta terra ty dia le dadako zay naniraka fa ina moa tokony hivakin'ny amerikanina aloha zay fiverenan'ny israelianina amin'ny taniny mba hataniko nareo ny amerikanina riako 4,000 kilomètre ary any 20,000 kilomètre velan'ny israelianina ny amerikanina ina zany tokony hivakin'ny aloha zay faverenana ny israelianina amin'ny taniny eo tsy hoe zahateo ambany masoka manadalana azy fa tena marina anisan'ny nahazo babo tao zareo satria saika lasa nisy mianakavy babo dolo ny israelianina nasandeha ny israelianina zany tamin'izany koa zany ka zay rehetra nahazo ny israelianina dia mivoaka le baiko ny Jeremia mpaminany hoe averenao amin'ny taniny io dia voatery namerina amin'ny taniny daholo zao tontolo zao tsy isy afaka niala tamin'ny tenin'ny dada malalanay iainama marina sa diso ary tena voadidy tamin'izany iza voadidy tamin'izany ny amerikanina mihitsy ny voadidy tamin'izany miaraka amin'izay mpinamana aminy kisy moa lehibe indrindra zany no mahatonga rerena teny hoe ny amerikanina bidi satria izy tokoa ny nahery tamin'izany fa tsy amin'izao ka nanomboka atreo dia nomeny amerikanina fitaovam-piadina ny israelianina tahaka ny zanany zany ny israelianina
hoe andeha taka amin'ny fiaraban'ondry kely dia tena narova tokoa ne azonareo sa tsy azonareo tena narovany tsara mihitsy ary tena namenany mihitsy niaka tamin'ny amerikanina manak'izao le teny le teny gadayava manda fa tonga ny amin'ny teny hoe janona am'izay anao masomaso mamitro ary zany mahatonga ny amerikanina mianana satria tsy hitantseo zay atao preseny israeliana izy tsy maintsy miaro eo izy efa mafantana fa tena efa mimanahirana ny miaro amin'ireo satria efa hitany amerikana rehefa tsy ho zaka intsony ny ady amreto arabo reto dia ny iranianina zany tena tiana tenenina am'izay efa memafy aminy io mony rehetra reny efa tsisy te hiditra ao anatin'le ady io fa hafahafa le ady satria efa mantaza zao tontolo zao fa ohatra atao guerre mondiale ty andeha tya ady saritaka zay tenenina hoe ady fifamonona tena tsy mba fifamonona moramora fa tena fifamonona matsirabona mihitsy nitrangy eo masavy loatra eo dia noho ny am'izany saryzany satria le israeliana rehefa niverina atao amin'ny tany tsy manana fitaovam-piadina atao izy sa tsy matahotra matahotra ny arabo izy ko ianao ve tonga amin'ny toerana ianao fa etrety hoe babo zany israeliana dia fa lasany arabo ny tany tena verina ndray ny israeliana ho faby ny arabo sa tsy ho faby fa dia tsy faby ny arabo fa tena famono ary zany mahatonga hoe ho famono foana manakandroany dia ny israeliana sy ny arabo vokatry le famerenana ny israeliana amin'ny tany tsy rehefa kosa moko raha manomboka tany amin'ny taona moins 720 tany hoany no nongodana tamin'ny tany ny israeliana dia toy foana zany atany ny arabo ary manilika anazy natao amin'ny tany niditra ny frantsay ny anglisy maro samihafa efa tsy anjero tsony le tany dikan'izany ary rehefa nanatika tao ny arabo dia bodolo zavao le toerana zay natonga le mosquée d'Omar mipetraka eo amin'ny tany tokotany be Jerosalema lasa ny arabo toerana zany dikan'izay mazava hoe tsy mazava ka raha ohatra zany le israeliana efa tafahana tao anisan'ny ny tany amin'izany fotoana zany ny arabo no mipetraka eo ary hitanareo marakanany zay na hoe palestiniana arabo satria ny arabo nanafika dia nisy nijanona teo tsisy eritreritro hoe hiverina nge ny israeliana iny azonareo ve tsisy nieritreritro hoe hiverina ny israeliana namraizana dia namoro-ponenana na resy anady ny arabo dia tahaka dia hoe lamina tsara kay lay teny dada iavana avany averenao amin'ny tany ny josy tsisy nanapoa fa na dia automatique zany zany ny herin'ny dadatsika zany dada iavana tsy misy afaka mamary amin'ny teny io atany mitsangana firenakana namerina le josy ao tany mazava ho azy raiky taniady ianao raha miala amin'ny taninao afaka efapolo taonanao tsy mbola averinao ka misy io nampelaka io anao io tanisa tsy anao tsony tsy anao tsony io any zay pelaka eo ndra io itianevana efa manarivorivo taonany mihitsy ny alan'ny israelina teo ao na tokoa moa ny lazana fa mbola anazy io tany io tsy anazy tsony io fa ny arabo ny tany e ary zay le teraka problème manakalo any satria rehefa verina ny israeliana etra dia niady tamy arabo zay tompo tany ary tsy taninamanan'io fa ady mandrakandro azo tsika teny zao iny le olana mazava aloha le sa tsy mazava saingy na dia tehitra mampitakarina azy ny arabo matanjaka be ny amerikanina tsy afaka edivana ny amerikanina dia aleo zareo moa dia mifandamindamina ny amerikanina na marary azany foto fa misy ny tsy manaiky an'izany ary misopitanika ny arabo etra rehetra dia zareo iraniana reo tsy nanaiky reo hita zany tamin'ny sary irakiana moa tsy naiky tady darony zorza bostao tady maty rehefa ny Saddam Hussein
dia fainy ilay dia tsy samy aditsony fa ny iranianina mbola samy aditsony moramora satria ny iranianina izay miaraka amin'ny rosianina teo foana mbola miatra ny teny dada iavara hoe tsy azo rokityany manila tokoa tsy sanikitika iranianina ny amerikanina tamin'izao marina leo izy manana boba atao mihitsy fa iranianina zany tsy manana zany tsy boba mizaotsika teny zao satria lay teny zay efa nampiaraka ny mpanana rehetra hatramin'izay dia tsy misy mahazo mikasikasika na misy mahazo mikitikitika iny nampianariko anareo farako hoe ny iranianina ny rosianina dia miaraka ireo amin'ny lehibe ny iranianina dia ny rosianina azy zany no tsy azo pitiana anazy eo zany le olana ny araby efa tsy fahafale amin'ny israelianina te hiady aminy fa matahotra amerikanina noho izany no ny ampitavy ny israelianina an'le firenena manodidina azy efa tezitra be aminy dia leony mifikitra mafy amin'ny amerikanina foana dia mifikitra hoe takareza zakely monono reny dia tsy manaiky izy fa abeminareo zay dia tena miambina tokoa ny amerikanina azao fa diso teny eny fa rehefa nyteny eny aho hoe miala am'izay ny fiabenanao any israelianina tsy mahazo miaro an'io tsony ianao miala ameo am'izay anao dia am'izao tsika miteny zao tena mahafantatra ny israelianina hoe milao zay ny amerikanina zany satria tamin'izay le fihetsika ny amerikanina leo be zany ny amerikanina vo tsika miteny zao leo izy atao maty izy presse ny israelianina lasanao ataovy ny adanao fa regny eny tena enjana be regny eny tena mampikaotanay reo iraniana reo fa reo sika ny lehibe ny arabo e za sy tena tena arabo reo fa reo no miaraka amin'ny arabo satria efa anaty rafitra islamo ko islamo efa miaraka daholo zao areo rehefa lasa klasy arabo daholo izy menakavy any amin'ny faritsy mitareany raha teo mitovitovy daholo dia matahotra ny israelianina dia miteny foana aloha zay nefa ny amerikanina zao tsika miteny zao fa mahita problème be satria tsy voafehantsony le problème any dia leo be dia zay na tonga nazy teza tamin'ny europiana tsy entina nampy anazy teo hoe mivadiky nareo nefa tena marina lay teniny efa mandeha hoe aza kitikitiana tsony ny israeliana io fa tsy maintsy mandeha am'izay nandamina anazy am'izay izy ina le nandaminana anazy zao no nandaminana anazy tsy maintsy anao fifanantenany any Rosia izy satria hita am'izay izy fa tsy afaka hiaro anazy tsony ny amerikana zay ny proof fa tsy maintsy hitsanga ny Rosia na tena tsy matateraka le tena Misia 28 hoe le aussi le tena Misia 28 Misia 28:15 fakisika le dimy 14:15 koa lereo ny teny miavara ianareo zay mpaniratsika zay mpanapaka ty firenena Jerosalem ty le mpitondra Israela zany hoe resany mpaniratsika ary milaza fa mpanapaka Israela satria nareo manao hoe efa nanao fanekena tamin'ny fahafatesana izay ary efa nanao fifanarana tamin'ny fiainatsika izay eo zany dia hitantsika tsara fa nandeha ny teniny Isaia mpaminany hoe nanao fifanekena fiainatsika tareo ary nanao fifanarana tamin'ny fahafatesana tsisa nefa le fiainatsisa fahafatesana fa Rosia zany zay misy any boka satria rehefa malemy ny amerikana tsy maintsy hoany izy ko satria ny israelianina dia hovononin'ny arabo dia iza zany afaka mifehy ny arabo dia tsy iza fa tsy ny Rosia dia aleo no maka le Rosia zay le fandaminana
dia tena menaka fandaminana amin'izay ny Biblia io Russie rehefa avy eo hametaka ny fandamina entre Israel sy ny Arabo zay tsy le vitan'ny Amerikanina manakano any nanomboka tamin'ny 1922 izy teo fa manakano any ny Amerikanina tsy navita nandamina teo mazava zany fa tsy io ny anao ny fanekena tsy ny Amerikanina nanao an'izay fa ny anao an'izany dia Rosianina Rosianina nametaka ny fandamina entre Israel sy Arabo ao anatin'izay zany hoe fandaminana dia io ilay izy fifanekeny ka rehefa navita nandamina n'io problème io dia milaza an'io le tena olona io zany tena izy ndika zay navita nampiadana satria ny olona atao amin'ny fatriny dia lasa niteraka hatrany problème hatrany pétrole voatony jereo zao miady nirena sy ny Amerikana teo voatona izy zao tontolo zao voatona daholo izy zao tontolo zao miady rehetra atao ambony tany na voatona ny alkarena ny atao ambony tany potika daholo ny fiainan'ny olona zay no tena nateny tsy mety lamina zany io hoe fa io mika tena ady hatramin'ny farany ary hoady foana hoady tsy mijanona mandeha foana ny ady zava-toza amin'natao izy nareo olombelona dia inona zany tranga satria nareo zay teny dada Iavary efa nao fifarana tamin'ny Rosianina zay mbola ho ataony fa tsy hoe mananao ny efa ho ataony ka rehefa hitanareo sio zay efa tany fa efa migadona daholo ny zava-toza anisan'izany le hoe raha vao manomboka fanamboarana ny tempolo de Jerusalem io dia continue amin'izay ny andronareo zay taha fa tany izy eo anareo zany fotoana zany ka na dia hoavy nandoza manafa dia tsy aka taminay mihitsy zany fa nilay dia no natao ny fiarovana ary fitaka ny fiherena tena ohatsy dada Iavary lay ny fiarovana anareo ary fitaka io zany hierenareo hiafenanao io fitaka daholo io tsisy marina io ary Israeliana inona raha nitoy zavatra zany ho avy amelanao amin'izay rehefa rehetrarehetra tsy misy Rosianina ifandamina aminao zany fa ny Rosianina mihitsy any andeha hitany amin'ny taninao ile Ézéchiel 38:15 Ézéchiel 38:15 jusqu'à 17-18 eo ka manisy sorate eo tany amin'ny 18 milaza fa andeha ho an'i Israel mihitsy Rosia miaraka amin'ny Arabo rehetrarehetra andeha nafika an'i Israel ary hipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra mihitsy ny azaboka amin'izao fotoana zany ka hanao ny tenanao Andriamanitra izy efa hainareo daholo za fampianarana zany efa meko anareo daholo zany maro sa diso efa hainareo daholo zany teny zany ino le tesonana faharoa toko fafito toko faharoa andiny faefatra hoe anao ny tenan'Andriamanitra izy kepetraka ao anatin'ny tempolon'i Jerosalema ka dia hivavahana izy le hoe mampiakatra ny adezerany dada Iavary zany sary zany tadiny iny mazava zany fa hoan'ny Rusia ny Israeliana handamina nalakareny kanjo idiratsika amin'izay ny Ézéchiel da Zakaria teo Zakaria 14 zany 1-2 iny Rusia amin'ny avahoavy Jodely amin'ny avahoavy amvelona amin'ny anatongavany Elia daholo zany izy malaky atoavy 24 ho avy ny amin'ny avany mialoha zany ny fatongavany Elia elolea ny amin'ny avany izao ka ny babo ao aminao dia hozarainao voanao ho angoniko ny Jetrisa rehetra amena ny Jerosalema atao inona ny Jetrisa ho angonina dia anao inona amena ny Jerosalema lay Israeliana ny eritreritra ho arovany Rosianina navitana fifanekena anao fanekena herinandro maro izy iny le Daniel nafirmo 9:27 anao fifanekena herinandro maro zay izy
Talenta na fizy da maintsy ny fifaregny amin'andro zany herinandro egala 7 jours 7 jours egala 7 ans satria mayary egala ray taona amin'any amantra araka ny fanambaratany amin'ny bokin'ny numérise hoe ray andro aminareo dia sonareo ray taona ko efapolo andro nareo nandeha tana efapolo taona zany nareo ao foana zay rehefa ray andro egala ray taona ka ny 7 andro egala 7 taona 7 taona zany ny ametana ty fifanekena ity io le fifanekena 7 andro fifanekena 7 taona andaminy izy zany dia ametaka hoe lamina ny israelianina sy ny arabo ao anatin'ny 7 taona ka rehefa milamina ny israela sy arabo dia milamina automatique zao to satria ao foana mifototsy ny problème mifototsy ny problème ty taty dia io resaky israely io foana zay mahatonga hoe izy mpanamena atao herinandro zany hoe 7 taona zany dia lamina zany ny israelianina sy ny arabo ao anatin'izany fotoana zany indrindra nefa iaka tamin'izay re tsy vanina dia volo satana miaraka amin'izay vongany zay lasa olombelona no tena mama dia goka ary angonitony diatrice rehetra amela jerosalema dia ho afaka ny tanàna olobaina ny trano olo saviana ny vehivavy ary miantsasany ny tanàna dia ho lasoko babo fa nivoaka sisa kosa nefa tsy dia fomboka avokoa amin'ny tanàna nikarany zareo amin'izay tanàna ny jerosalema miaraka tao Israel zany reto arabo miaraka amin'ny Rosia dia ny firenena rehetra miaraka aminy dia efa tena devolisy ty manao vazan satria mafinray kanefa izy atezerany dada Iavà miaraka amin'ny Israel dia navelany dada Iavà amin'izay devony amena ny Israel amin'ny anolovana ny zanany sy nanambanina ny teniny zay le hoe aza vatao tezy tio dada Iavà io zava-doza ina ny afarany veta vetainy litaritra tao ny vehivavy israeliana zay natonga mely efa miantso amin'izao fotoana zao raha mbo azonareo atao ny vehivavy israeliana mela ataonareo fa tena fampijarena faramatsiravina tena loza tsy mbola nitabibinao tazany atao amin'ny vehivavy fa tena ratsy dia ratsy ny plasy ny vehivavy israeliana zava-misy anefa no ny amin'ny adalaminy zareo nireo description adalany izy leo be zao tontolo zao ny ataon'le israeliana amin'ny famonony an'le palestiniana arabo fa tena famonona tena bibina tsisy ohatry zany ka lasa tezy tamin'ny daholo zao tontolo zao ka raha mahita israeliana ny ava firenena tena ataon'ireo fahaimitsy ka tsy mety mandeha makany toerana hafa tsony israeliana vao tsy amtezao verina ny israelina daholo raha itsoka tao tsy afaka mitsoka ary raha mitsoka rehefa matahotra satria efa tezitezitra amin'izareo daholo mety rehetra ny antony efa mitambatra amin'ny arabo zao tontolo zao tambatra amin'ny arabo zao tontolo dia raha vao mahita israeliana dia tezitra amin'ny israeliana soena amin'ny israeliana tena efa manahira ratsy be ny plasy ny israeliana avatsy mampely zao mbola tsy manomboka koa miara ny ady makany amin'izareo dia izy matahotra tsy ka hoe atao zany nefa maneny dada Iavà zany ty famonina mahatsiravo ka raha samy misy ma dia hoe ripaka mihitsy ny israeliana raha mpita aty teneny ity dia efa namoaka fanambarany dada Iavà hoe tsy ataoko lanyritra reo na dia hoany ny famelezana ny israeliana no potika ny miaramila potika ny vehivavy tsy ataoko lanyritra fa mbola misy tavela kely foana ao morofony zany le 144 000 tsy maintsy mbola maboaka avy eo tsy ho lanyritra izy dika zany dia misy 144 000 ao areo dia
tsy hoe korona mino ny aosoara eo a mety misy mino ao rehefa misy fotoana any am'izao dia zao dia niazo oliva rozy efa any fa reo fotsiny dia fidina fotsiny reo fividianany aosoa fotsiny tsy navelany vary tamin'ny vehivavy reo 54 000 nisan'ny zareo avy eo Israel mbola tsy mikasika vehivavy reo lehilahy reo zay natao hoe voaloha-bokatra ho any aosoa natao hiala mandeha amin'ny aosoa am'ilay hoe israelianina firenena voafidy fotsiny zao izy dia nasiana reo vokatra reo zay le hoe tsy milamindritra ny israelianina fa mbola misy tavelo ohatra nakaiky zay teleko anareo zay mbola misy le koatrany ny fanontaniana mipetraka am'izay araka fa inona marina no mitranga zao ny tranga tonga ny andro famaritana iava ka rehefa tonga io ny israelianina amin'ny faivoanoana ao anatin'izany fotoana zany nefa ny a dia mbola vitany zareo foana ny ady amin'ny azo oliva ro nefa ny azo oliva ro mba mitona ny zareo any amin'ny aosoa fa tena vonono zareo e tena tsy tonga saina mihitsy zay zany ny famantarana fa miditra amin'ny problème io satria maneno na ny amerikana rehefa tsy afaka miamy israelianina tsony zao mbola miamy izy am'izao a fa efa mafantatra rehetra hoe tsy maintsy anany amerikana satria tsy hainy tsy vita mitsoko mbola te niely ahy efa mandeha hoe miala am'izay anao miala am'fiarovana israelianina am'izay ianao danger be ke maheno an'izany hoe zao ke Trump président amerikana mahatahotra ny izy any satria tena namoaniranianina vavy hoe tsy maintsy matinay ianao dia zavatra nitranga vo tamin'ny maly afaky maly meny arabo roplanina vaovao zay mantsy izy Boeing 747 izy na azy Boeing 747 vaovao izy dia hoe rehefa nomena anazy Boeing 747 io meny katarana manizay na nomena zay io arabo zany dia io ny nandeana nakany Turquie katy izy fivorimbeny zareo OTAN natao hoe nivory ny OTAN rehetrarehetra mitaritiny amerikanina sy rehetra zany dia nitaingina tamin'iny Boeing 747 meny katara iny izy vaovao be a najelanjelaka be dia rehefa tonga tao amin'ny Turquie ny Trump ka dia oty dia teny ny pitsikirina azy hoe aza mitainga ny roplan io fa tsy azo amiko io etady nafarana indray le roplana le taloha be le mpitondra anazy indray nafarana tsy nasamitainga dia le roplana taloha be indray nafarana antaingerany mazava zany fa raha première puissance otrany zany raha izy ny bibidia tsy misy le miady aminy vola zao fa raha le filopenena amerikanina zany misy me miady aminy ke tena maro le tsy izy izy zany hitazay diso avy atany le sary hoe ny amerikanina ny bibidia araha ny papa koa na zay nave bibidia iny ara ny tena natahotra be miariko anatin'ny papa mobile izy rehefa mandeha tsy izy fa rehefa zany bibidia zany toy eo zany tsy matahora mihitsy zany fa atahorana mihitsy na mijerea zany azy atahorany io reny dia voe zany mba toy zany Donald Trump tsy mety nitaingana le roplanina nataona sa tsy natahotra farany dia rehefa matahotra ve mbola andehanao eo tsony tezitra am'izay tsy motonga any amin'ny tany am'izay vava am'izay navokana atao venge efa misy milina misidra balistika tivitra nareo na vo manao anareo mahatahotra Donald Trump mahatahotra izy koa zareo olona mamaty amizy matesa mama sao izy nareo zareo mamaty amizy tsy zay maty
olombelona ihany olombelona dia izay foana izy tsy teo faty zany izy a raha ozy misy maty alohanao maty fa tsy zany misam'izay mazava zany fa hita rehefa misy problème ao zareo efa tsy mahatokony tena ntsony izy dikan'izany efa tsy mahatokony hera ntsony izy dikan'izany fizatsotona dia tsotsotra dia naminanay zay zareo zany meko anareo miteny dia hoe tsisy filamiana ntsony any mbazona Israely any mety tomvanina ny fara zao miditra zany teny zany miara milahatra daholo zany teny zany ankehitriny ary eo anatin'izany dia ny fampimanako anareo hoe joro tsara hatramin'ny farany aoka dia ny joro tsara hatramin'ny farany aoka tsy anao fitotoa amin'ny famporany Josoa fa tena hitandrina daholo nareo ka tena hiaro ny tenanareo a hanao zay iarovana ny famasina hatramin'ny farany mandrapatonga ny Josoa akanareo a dia ho any amin'ny mandrakizay tsy edatra ho any atratra ny Josoa hatramin'ny farany hitanmasinao voarentanao jereo ny zava-misy izy anazy afa tsy misy sahirana ty fiainany ty fa me mahirana ne zao sa tsy sahirana ianao fa anatin'izany sahirana zany nefa naneo Josoa vonanentsika foana zay le hoe atao foana ny fampona azy fa any amin'ny fampona azy nitahiny Josoa anao foana fa io tsy mety mialatso ny fahasaranana io fa rehefa ianao fikitra amin'ny Josoa manaraka ny teny Josoa dia miseho foana ny voninahitra Josoa amin'ny fiarovana amin'ny fikarakarana amin'ny fiamberana miarakarena seho foana ny fiarovana zay mahatonga natekanareo hoe areo foana ny teniny ana fa zay isany solution ary samby ianao raha misy ely amin'ny teny aminao tandy arao i sambatra be ao hoe fa tena misy fiarovana any dikany hotsalonareo tsara ny teny hoe taky zay ay teo kaikinely aho foana fa sambatra zay kaikinely aho foana misaboazy zany normaly zany ndao arana ndao tentsika amizay ny teny manaraka ivirentsika amin'ny teny manaraka mazava hoe teny teo aloha ivirentsika amizay ny hitako fa mety avorokoa ateo babiny fiaina rehetra zany Jerosalema dia mitsany jentilisa maratanteraka ny andro jentilisa ka firy zany ny andro jentilisa hanitsaikisaka ny Jerosalema dia ino le teloana sy tapony mitakitsany jentilisa io ary ao anatin'ny andro jentilisa io a ao ny anitakitsany zareo an'ilay tempolony Jerosalema ao ny anambanimbanina tempolony Jerosalema ary ao ny idirany goky hipetraka ho las'Andriamanitra ao anatin'ny tempolony Jerosalema iny ainareo le hoe ampiakatra ny ampiaserany dada Iavana le lesona tamin'ny maly hoe reto ny zatra mitrango ao Israela zao hitrango ao anatin'io tempolo io dia ahoana ny hevitsinareo niarantenareo tena lozaka izy zatra tatao ty fahatezeran'ny dada Iavana hivoaka avy eo tsy zay le nitenenareo man zay zay raha zava-misy dia tanteraka ny androny jentilisa amin'ny fanitsakitsana ny tempolony Jerosalema nefa nareo maly ary nahita teny meko anareo hoe ny zazasara raha tsy mahazo manitsaka eo nefa dia jentilisa ty ny andeha nitsakitsaka ao tahaka ny ahoana ny atezeran'ny dada Iavana tahaka ny ahoana ny tena hoe tena fatezerana tena fatezeranao aminazy irehetra dia rehetra ny atezerana sanao izy ianao zay atsamisy ao a andiny fadio amin'ny roapolo lera io ka mety an'izay ary izy famatahany eo mason tsy mivolana ary nikitana ary aty ambony tany dia faoriny firenena amin'ny fahavezan-kevitra noho ny firondro amin'ny ranomasina sy ny fifanonjana zay am'izay lesa izy famatahany eo mason tsy mivolana iny efa resantsika tamin'any iny le hoe maizina ny masoandro a mivadika rano volana
Vodahory zany rafitra eny ambony rehetra rehetra eny, voakapoka daholo ny rehetra rehetra eny ambony eny, satria tonga ny fanapotehana ny tany. Hiditra ny fahatongavana Jesosy fanjana ny fotoana dia efa mandeha ny fanapotehana ary isy ny fanavozana eny ambony eny. Sady misy ny fanapotehana potehana zay tsisy ary isy ny avozana araka ny tiavana Jesosy mampahevana azy. Ary ety ambony tany dia isy paoriny firenena amin'ny fahaveresan-kevitra amin'izany fotoana zany. Efa zoantsika mandeha zao zany fa tsy amin'izany tsy hoe mbola ho avy, efa mandeha io zany io. Fa ny amanjony Israela ny mbola ho avy, ary efa hitantsika maso nefa ny paorina mahazo anazy sady amin'izao izy efa mitebotebo hoe ho vonoiny Arabo. Io ny problème, satria raha miala tokoa moa zany Arabo dia maty anie zareo. Raha miala moa ny Amerikana, mba eritrereto moa zany miala tokoa ny Amerikana tsy miambina zareo. Dia ahoana? Dia ina ny hitranga? Raha miala ho any Amerikana dia ina ny hitranga amin'ny Israely ihany. Iza ny omaly an'izay? Tatao mampiotera. Tsisy miaro, dia manina rehefa tsisy miaro. Iza ny omaly an'izay? Orelo. Manina ravany iza. Ravany Arabo. Na dia hopotehany Arabo. Zany hoe io mampitaitatra ny zareo be io e. Any ka mitady fitaovam-piadiana foana izy. Mitady fitaovam-piadiana foana izy. Mangataka fitaovam-piadiana amin'ny Amerikana. Mangataka fiarovana amin'ny Amerikana. Satria mahafantatra izy hoe ho ravana ho any. Zany rehefa niady tamin'ny dadanay zany e. Zany rehefa namorany Jesosy zany e. Tsy sentiment mihitsy. Rehefa nenareo zany tsy mba misy sentiment, nanao any koa santaiko. Sady efa be zay nieretan'izay. Dia tena misy ny fahorian'ny firenena amin'ny fahaveresan-kevitra. Very-hevitra amin'izay zao tontolo zao. Efa mandeha amin'izay izy zao very-hevitra nareo. Raikitra miady any, ialamo teny an-dala miady, dia miady any zareo tsy mijanona tokoa zao. Ary vokatry ny ady nataony mikorotana zao tontolo zao. Mikorotana zao tontolo zao. Zany hoe ny zava-misy zany dia tena korotambe amin'izay ny vokatry zao sary zao. Vokatry ny hoe manomboka efa satria jereo rehefa miala zany ny Israeliana, miala ny Amerikana, efa fikorotana, miditsy ny Amerikana, efa mikorotana. Satria maninona? Efa me mavezatra ny fiarovana ny Israeliana, efa me mafy be ny atezerany Arabo. Miakatra atao matika ny fiakaran'ny Rosia, efa matahotra ny fiakaran'ny Rosia ry zareo satria Rosia sy Chine miaraka amin'ny Afrika, miaraka amin'ireo tatsinana rehetrarehetra reo, sady tsy maintsy miaraka automatika reo. Efa atahorana zareo sary io. Ary efa mandigidina zareo hoe hiteraka problème ady be mahatsiraviny ity. Hainy zareo zany. Ary zareo mahafantatra fa ny tatsinana sy ny tavaratra dia tena firenena ratsy-saina. Tsy voatra ny Europeana zany mba hifandamina. Ohatry hoe mba civilisé zany ny Europeana. Fa ny tavaratra sy ny tatsinana tena baribarianina mihitsy. Ka hoe raikitra ny ady, ka hoe resy ny Europeana, Andriamanitra. Fa tena ngamba tsy fampiresana intsony ny adalana ty-tany ity. Kanefa dia tena tsy maintsy izay io sarona ny any ka matahotra be mihitsy ny rehetrarehetra hoe ahoana ny hafarany ty resaka ty. Satria efa laza eny hoe tsy afaka ady amin'ny Rosiana zany nareo.
ary mbola tsy dineny amafo zany adala je aby amin'ny Rosia ao fa manao hoe tena hoe adala miazy fa endrena mihavana amin'ny Rosia ho an'izay mbola teo velona ny président dia adala miavana amin'ny Rosia rehefa teo velona ny président ny firenena anankiray dia adala miavana amin'ny Rosia dia mbola tsy tomboboka dia zany efa miavana dia zao fa ny loza efa hitanareo mandeha eo e ady tsy mijanona fikorontanana tsy mijanona olana tsy mijanona mitaminareo mirehatra raha matsaka ny avana raha mamono raha matsaka ny olona dia tonga jano tena tsy hitantsony zay naovana anazy tsy kilomatra dia tsy kilomatra efa tsy normal tany dia mamono be mihitsy zay rehetra am'sio mamono daholo satria efa niteny eny aho hoe andana mamaly ny zavaboary rehetrarehetra fa amaly anareo daholo ny rivotra zay fofoninareo amaly anareo daholo zany na tany itsahanareo mamaly anareo ny alalany aretina rehetrarehetra tena potsinareo e satria tonga ny andro famalina day amany tsy eko nefa tonga anatin'le tena santana tsika eo anatin'ny ivo fa eo ambony mifanomboantsika zao fa tena reraka ny fon'ny olona ny lehifaina roapolo traka ny fahavelezan-kevitra ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanosana inona ny dikazany ny ranomasina dia tahaka ny olona ratsy fanahy dia tahaka ny ranomasina ny savoaravoary misy atoko fafily misy amatadidy ny olona tena ratsy fanahy dia tahaka ny ranomasina ny savoaravoary tsy tadidinareo bebe misy afily 57 fily 20 aleo sa dia zay aho misy ao ny 57 20 amariny kely zay namariny na diso tiako nareo mba matadidy toko sy dimy am'izay misy aho 57 20 fa ny olona ratsy fanahy dia tahaka ny ranomasina misamboaravoary ka misamboaravoary ny ranomasina reraka ny fon'ny olona inona ny resahana amin'izany mitila resahana amin'izany dia fivoahany dia vola avy anaty ranomasina ary raha voavoakany dia vola avy any amin'ny leviatany io resaka io reo karazan'olombelona zay nivokarina tao anatin'ny leviatany tany amin'ny domaine ny leviatany ao ambany ranomasina misy sitana dia vola ao toerana fanaovan'zareo ny adalàna fanaovana ny kolona azy ny olona fa mivoaka ireo ary efa misy mivoaka ny sady efa avoaka zareo ka ny fivoakan'ireo dia tsy misakan'ny olona rehetrarehetra avy anatin'ny ranomasina tsy mizakan'ireo olombelona ny fivoakan'ireo zareo firondroan'ny ranomasina tsy zakan'ny olona izy satria maniny ratsy fanahy daholo mivoaka avy any ary ny fivoan'ireo dia mivadika ratsy fanahy daholo ny olona ty mifangaron'ny olombelona dia tsy vanireo tafaraka ny olombelona daholo na ny ADN asika azy zay rehetra anatin'ireo fa misy sotabenebeny eo mivokarin'ireo fa tsy olona le fa ny danger ao anatin'ny fokotany ny anaran'ireo misy ao anatin'ny fokotany ny anaran'ireo raha ataotsika hoe fokotany zany tsisy raha iny zareo zay hoe misy raha ohatra hoe Madagasikara fa io moa mizotontolo zao fa tsy raha iny zany fa na misoratra koa anarana na tsy misoratra vao izy raha zany fa biby reo ka mifangaron'ny olona izy ary mivokatry ny fifangarony amin'ny olona ratsy fanahy daholo amin'izay ny olona rehetrarehetra dia jereo tokoa ny olona aminareo efa hitanareo ve zany ratsy saina daholo any ny olona zao tena ratsy aiza veky dia mahita olona mamono olona fotsiny zao ka izy koa hoe tonga ny Madagasikara rehatsika ohatra Madagasikara mamparena ny kamazo anazy lasa misy famono fotsiny zao ny Malagasy fantana mihitsy hoe inona ny mahatemandieny zareo noloan'io hatramin'izao dia fe ratsika miala aminazy koa ny fiarovana dia io izy io hoteny any aho miala aminareo ny fiarovana ta dia mampalahelo ny sary ho aiza ny zaka mbony hitsangy eto nefa tsy mety ny hainy ny teny ao soaty
zay nemina tsy mbalomanano fa faorina malaza zay lesona ho ana olombelona tena may zany nga mbola misy sofonay akanamiany any mandery any zay le hoe mazava hoe le hoe matahotra ny olony amin'ny fandraisa matahotra ambony tany nony amin'ny forondroany ranomasina mazava tsara izy a hoe zareo extraterrestre mivoaka avy any amin'ny leviatany io leviatany efa hainareo aiza toko sy andiny misy an'iny efa naseko mitady dinareo koa zay a aiza misy an'iny nareo raha ina Isaia firy 27 taovy mafy 27 misy a 27 mba leviatany leviatany dia manasika ao anatin'ny ranomasina ao amin'ny ranomasina pasifika misy ao amin'ny océan Indien ao tamatavy eo misy zay zany hoe mivoaka daholo ny avy any amin'ny zareo a ma zay natonga hoe ikoka raha mba mivoaka avy any ary koka moa no mivoaka farany fa ny alemany efa mivoaka daholo efa manakorotana ny alemany efa manimba nareo ny alemany ny olona trôny eny tsy maro samihafa zava-doza mofon'izany zareo am'izay le fiarahamonina me tsara ny fiarahamonina samy araty nareo misy tsy ny azo antena iny raha ny amin'ny fiarahamonina dia ka eo mazava be nareo a zay natonga anaty hoe tazomy fahazavanareo fa ikatony ny olona tsy hoele hoe aiza ny ao amin'ny ao soa ary tsy tatsozy atao zay re tonga ny hoe tsy maintsy hikariky hoe aiza ileria iny le fotsiny le satsika fotsiny zany fa reo milanazy zany rehefa vomafy izy mitady an'izay nohony amin'ny fahavelezan-kevitra no firondrony ranomasina sy ny fanosany ka oreraka ny fon'ny olona ny fatahorana sy ny fiandrasa zaka ho tonga ambony tany ki ny olona hoe inona rety zany mahatonga lely amin'ny teny hoe aza dia mba mandeha dia anaty ranomasina firytsony fa io ranomasina io fa teny efa sahatra be na dia anatiny eny fanamropinany eny ambony aby efa menimena dony io am'izao tsy miteny roplanina am'zao melehibe ny roplanina menjeranjera tsy maniny bola vo aiza mitany eo ary kosa no zany dia eo sao manjanatsatria kabatesa ny pitadanomasina zay andianaka any tsy rehefa miboboka fa ozy nare safanirena zany bobokena eritreika re tsy mahitatsotna e da ahoana ao ny kanto ty mba mareo hoe kanto rehefa hoe tsy mahitany any atso zany izy mba mahaelo takanto nare ary izy tsy mahaletso manak'izay tivy be fantsy mitry zany hoe tena marina fesaka zay tena ho any amin'ny lantsilanitra mahaleo raha tsy mahita an'izany olona azantso tena malahelo hitanareo a fanierolanitra gozogozony aiaiaiaiai gozogozonna ny erolanitra zay zany le hoe azera daholo zareo avy any amofo le gozogozona zany ohatry hoe ohatra ny aviavy gozogozony dia misy anadolo ny volony zay le ary nikidina dia misy nataka ny aviavy miraraka amin'ny tany dio le extraterrestre am'izay hoe gozogozonna ny erolanitra menjera dolo ny devolo eny anaty ranomasina mivoaka eny ambony miraraka oay tena voatafika narosa tsy voatafika tena voatafika zao tontolo zao zany mahatonga raha mehibe mihitsy hoe misy miseo mahery na aiaiai enao tsy mahery zay anao raha vo maika anao ny tena izy e mazava ho azy eritretan'izay moa nareo ahoana zany fiafaranareo fa ny fahavalony tsy vanireo mivoaka avy anaty ranomasina zay miraraka avy any ambony ianareo eny fahavalony
Yahoana? 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 Sady ambatsy voniny. Sady ambatsy voniny. Zany iaraka izy tsy kilalao ane zany saryzany voateranao hoe zany hoe tsy misy idirana resaka hoe dia ahoana ny dadasiny tsisy an'izany tsony a fa miatrika ny adinao ianao, miatrika ny fiafaranao ianao. Zany zany iraraka zany reto dikan'izay. Io le apokalypse toko fenina andiny fahatelo ambin'ny folo hoe miraraka ny kintana zay hoe hozokosonina miheran'ny lanitra, miraraka ny extraterrestre, ny arevanan'ny ranomasina mivoaka, ny avy any ambony miraraka, inona ntsony ny fanantenanareo tena babo le tanyreo sa tsy babo? Zany io saromany tsisy mahay an'izany zao tontolo zao fa tsy nareo reto. Ary raha mahay an'izany zao tontolo zao dia apetaka anazy ny fantany hoe ataona ahoana ary miady amin'ireo. Zay le fantany. Ataona ahoana ny ady amin'ireo fa ianao tsy maintsy lasana. Ary zay le mirebrady amin'izay le hoe amparesina marika daholo amin'izay le olona satria angejanareo izy. Amaresiny marika ianao dia manaiky 666 le malaza be iny ianao. Io teleka hoe brand name izy ino marika zavatra anankiray fanarana devoly le izy. Amparesina an'iny ianao petaka eny aminao hoe raha zanao tsy mahazo vily tsy mahazo vaty inona zany ny azo atao aminareo. Fa tena marina nge zany tena fiheziny devoly zay tontolo zao e. Ary aminazy izy hoe navita na metaka fiandrim-pahalemana. Aniny iny planiny ane ametaka fandrim-pahalemana. Nefa ny tena mametaka fandrim-pahalemana dia Yahosoa amin'ny fanjakana arivo taona. Fa izy mitady tsotsotsotso vao metaka anio a mba hisandoka hoe izy ny tena tompony fandrim-pahalemana. Ary zay miaraka aminy dia miadana sy milamina Andriamanitra. Devoliny ny ametaka fandrim-pahalemana. Nefa ny raha Yahosoa tonga mametaka fandrim-pahalemana dia ataontsika zao misy fandrim-pahalemana satria fifarina fiadanana fahasambarana. Tsy misy basy tafony, tsy misy puce électrique na dia milamina be tsika miaraka amin'ny Yahosoa. Fa ny anazy le kosa tsy maintsy ampandraisana marika na puce ianao, tsy maintsy ampandraisana misy saly amin'ny lehibe beravera iny zay ho mahazo milamina. Tsy maintsy asina caméra fa mety milamina. Fa itsika kosa sady tsy mila caméra tsy mila puce fa milamina tsika miaraka amin'ny Yahosoa. Tsy vitany devoly zany. Ary anazy rehefa anazy tsy maintsy misy etsiketsehana ara-mofo be. Mbola mila an'ity dia mila an'ity dia mila an'ity. Any ka rehefa tsy tafiditra anatin'iny le olona manao foana le le olona. Io le exemple ny hitanareo hoe fatsitratany caméra le fisolokiana. Ary tsy tratany caméra na inga sy ny fitaka. Fa raha tsy zany afaka anjareo tamin'ny caméra iny sy ny puce. Fa tsy misy puce mahatratra amin'ireny. Tena na misy puce ara nainga azonao avoaka dia ny fitaka azonao atao. Fa tsy tamin'ny puce zany. Fa zay nandehanao na vo. Tanareo voafetra ny heron'ny devoly. Mareny Yahosoa kosa noho ny amin'ny hera sy ny fahefana tsy mahay manao tentsony, tsy mahay mangara-tentsony, tsy mahay manao sambotsony, tsy mahay manao ratsitsony. Zany ka tena hera sy fahefana. Zany ka dadiny devoly vahoaka io ka tsy afaka izy. Satria efa ao aminareo ny fahefana Yahosoa, ao aminareo reny misy an'izay a dia miaraka amin'ny Yahosoa reny manana an'izany sambatra loatra zao Yahosoa. Sambatra loatra le miaraka amin'ny Yahosoa. Zany lazako aminareo fikira mafy amin'ny hatsarany. Fa izany no zany efa mandeha ary hita vao masonareo kely izy. Ela leko pena fotsiny amin'le olona dia lasa mandeha. Miaza mandeha amin'ny Yahosoa hoe hipekanao fa lasa izay manaraka anao. Peo hoe ditanao mipiny fa tonga any Bodapety ny hafarana. Resaka aminy dia tady manaraka anazy. Tena olona vadiko hitan-kely zany sary zany. Eny e, zao tontolo zao matao. Zany angeny no zay mateneniko anareo e.
zay le hoe aseho vanitra Jesosy re fa le koa ranareo farena am'izany vomeny resao dia ahoana hoe tsara be re miaraka amin'ny Joshua hoe tsara mihitsy matandelokely fa reny vao mahita rety ndray le Joshua re la zay fa Joshua ndray le izy tsara loatra Joshua ma Jesosy reny mitaraka izany fa Joshua koa tsy za tsy miteny voanina sady tsy tena aza anao voakala tsy zay teneko fa tsy ataonanao zany Jesosy iala makaotany zany satria izy mirakavy any mifanao ny adanany fa rehefa ataon'ny Joshua kosa rava daholo zany rehetra zany tsy mety atao amin'ny Joshua zany reo mandokoan'ny Joshua zay ny tena hoe tena fikorontanana be akany ambony fikorontanana tanaty ranomasy mivoaka reo biby reo ka ina no sary miseho ary reraka ny fon'ny olona sy ny tenin'Andriamanitra no vatahorana reraka amin'izay ny olona tsy hitan'ny olona tsony zay atao za re mandorevitra hoe manatona ny Joshua mila manatona ny Joshua fa izy rerany solution zay ny antsoantso mizao tontolo zao hoe manatona ny Joshua fa evitanao daholo io problème io efa eo izy eo efa hitavomasona reo izy eo efa miara mijerytsika efa miara mahatsatsika reo izy reo maritsy diso efa ilasatsika efa ianan'io sa tsy ianan'io zay le izy solution manatona ny Joshua zay hoe hafa loatra ny Joshua tsara loatra izy hafa loatra izy zany tsy mabiby izy tena famarina zany mbola hita zaka faratampony ratsy isy sompitantity zany resaky hoe peka olona de ta de tsy hitany olona fa manaraka azy reo de raty katikatira zany zany hoe zana tsisy dika eny any zany asa demony eny zany asa demony zany fa zaka mbola ratsy lavitra noho zany no hitan'olona mbola tena raha lanjetsika folo zany mizany hitan'olona ataotsika hoe zany de mbola arika tamidimy hitan'olona amroa hitan'olona fa mbola ino mato voalaza to hoe reraka ny fon'ny olona noho ny fahitany zava-misy ao zaka maneraka folo zany ena tena efa grave be iny zany ary tena vavarina le olona salama reraka ny fo tsy mara efa mahitan'ino io zany hoe reraka fo zany zany reraka fo zany ao zany le fanjaka ina hoe reraka ny fo ny olona zany rehefa reraka ny fo rehefa ela be mitebiteby ny fo reraka io farany fo ny fo reraka zany efa rehefa reraka io fona rehefa rehefa midobodoboka io fona reraka io fona fa ny zava-misy am'izany fotoana zany dia am'izao tsika miteny zao iteneniko fotoana zany fa mampitebiteby daholo ny zany ina hitanao rehetrarehetra efa grave eny am'izao tsika miteny zao zany hoe rehefa Madagasikara zany aza misy mifampitentsony ny afarany io satria raha vao misy miteny de sao de anaraka hino raha ozika ino miteny asinareo satria hoe misy manontany fotsiny hoe aiza kiny lalana anakady anana de vao mamanana de fa manaraka ianao zay tsy fampitentsony eny zay va misy malagasy fampiteny hoe raha misy ano aiza kio iza de sagrasa na mande akitsoka lozy zay va misy hoe manao rakiny ary vao mandrayakano de vaniko zay ore olona atsy rety isarty raha tsy hoany any mivelany fa ny eo amin'ny Joshua kosa mandro tsisy aya maheloatra lafa loatra zany hoe tsy mahay manotany
zay ny herinareo soa manomboka izy any amin'ny fahamasinanareo sy ny fiarovanareo miteny reny Elia rehetra mihitsy rehefa narovanareo miteny Elia voarina re voamina nareo tsy raha hoe mifikitra foana miteny ao soa voarina re ary sambatra be nareo kaikiny Elia sambatra be zareo anilalia ao soa zany tsara loatra zany matsiro Reanarekoizany tsy marevaka filereo satria manana ny arosoanareo satria arosoana dia tsy meraka ny finanareo fa izao reraka ireny agegelina tsy vanareo fa tena mahorana ire mandripaka ny ere mampiorono ny ere tonga ny eny farany eny tapitra ny androny dia tena mampijaly sy mampangirifiny izy azao ny anareo zay any mavoanareo rehefa samborona rehefa tena vonona may arosoanareo zany tsy maninony zany izy hay matahotra fa voapika maso dia manaraka any zareo koa tsy atahoranao zany mahero le ao anatinao zany mahatonganao arovo le fahamasina di foana ny teniny Elia aza dikaina zay teneniko anareo fa any ny fiarovana anareo mazava ve dia miratsonareo akahinao soa atreo mialoha ny amin'ny androany itoizatsika day ny amin'ny heriny a inona re zany zany hitsaga amin'ny heriny zay fa ny fahendrena dia ny fankataovana teny aza atao tsinitsiny na ny teny zay fanomenanareo ary foana ny teny zay zarena taminareo tadio fafiarovana anareo daholo zay teny reny fiambelana anareo fampafantarana anareo zaka tsy maintsy iseo ary ampiomanina ianareo dikan'izay mba tsy diso lalana fa ho tonga soany amin'ny Erosoa daholo etoratoraka rehetratra Erosoa